Inona no mahatonga ny filoham-pirenena dia mikitra mafy dia mafy eo amin'ny pouvoir izany, indrindrandrindra zany ao amin'ny Afrika sy Madagasikara. Tezitra daholo ny vahoaka izany fa izay tonga eo dia tena tsy te hiala teo intsony. Mazava be nge izany e, omena azy daholo ny fahefana rehetra, omena azy daholo ny pouvoir rehetra na amin'ny resaka militaire izany na eo amin'ny resaka fandidiana ny zavatra rehetra ao amin'ny tany iray, izy izany no atao ohatran'ny mpanjaka, tsy refesy mandidy, ka iza moa izany ny tompon'andraikitra zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay, hoe fanomezana ny filoham-pirenena ny pouvoir rehetrarehetra izay. Ny vahoaka ho aminy ihany, isika malagasy tsy vaky volo no tompon'andraikitra tamin'ny fanomezana ny filoham-pirenena izay mipetraka eo, ka iza moa zany no te hiala teo raha ohatra ka omena azy daholo ny pouvoir rehetrarehetra zany. Olombelona iza no tsy te hifikitra eo? Ao zany no mipetraka ary malagasy ny atao hoe responsabilité-ny citoyen rehetrarehetra izay hoe manaika n'izay rafitra izay. Manana ny manam-pahaizana isika, manana ny olon-kendry, manana ny olobe izay afaka manova an'izany hoe pouvoir betsaka loatra omena ny filoham-pirenena izany. Inona moa no mahatonga ny hoe amin'izao fotoana izao tsy misy intsony hoe iza zany no mpanao lalàna hoeno teny, iza zany ny mpitandro ny filaminana izay hiaro amin'ny karazana herisetra rehetra izay atao amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Iza ny olobe zany afaka miteny amin'izao fotoana izao zany ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety, satria nomena an'ilay président de la république daholo ny pouvoir rehetrarehetra, dia voafatotra izay karazana rafitra izay nge tsika e. Mila mieritreritra zany isika ao Madagasikara ny momba an'izay, hoe inona zany ny vahaolana hoentinao zany maka an'izay hoe pouvoir betsaka loatra izay, dia ny fitsinjaram-pahefana rehefa zaraina ilay pouvoir izany ary apetraka tsara hoe inona ny andraikitry ny président de la république, inona no andrasan'ny vahoaka amin'izay mpitondra eo. Mbola tsy misy tena mahavoavaly nge hoe inona ny stratégie hoentiny amin'ny hoe fampiakarana ny fari-piainan'ny vahoaka, ary tsy manome hoe tena garantie mazava ny momba an'izay. Efa misy ihany aloha zany efa manolotra vahaolana zany amin'ny hoe ohatran'izao zany no ampiakarako ny fari-piainan'ny vahoaka, kanefa maninona moa zany io olo io no hoe tsy henona mihitsy zany ilay zavatra teneniny. Mbola misy point d'interrogation koa zany ao ambadik'izay zavatra izay. Ohatra hoe mety ny firenena matanjaka zany ny tsy manaiky an'izay, satria varavarana izay tsy iakinana aminy intsony izay zavatra izay, varavarana izay ampaleo tena tanteraka angamba. Ka iza moa zany no andrasana zany, andrasantsika zany ny amin'izay hoe anatotosana an'izay, satria miandry foana zany ny firenena mandroso zany ny régler ny problématika isika. Zay le tena fandehany zany, satria atezerana daholo nge zao zavatra mitranga rehetrarehetra zao, atezerany vahoaka ny amin'ny hoe tsy lavorary ny fiainany, atezerany mpanao politika ny ato amin'ny fanoherana ny hoe ianareo mibody toerana, atezerany mpanao politika ao amin'ny fitondrana ny hoe inona nahoana ianareo no te hanalanay eto amin'ny plasinay. Izahay mbola mieritreritra foana ny hoe hanjaka eto, mbola mieritreritra foana ny hoe inana, ka nahoana ty hoe mifanapatapaka fihinanana ty.
any fipetraky ny zavatra rehetra tompoky lahy sy tompoky vavy, ka isa moa zany no andrasana zany amin'izao fotoana zao zany. Mbola miandry zany ny akabeazany hoe ny firenena matanjaka zany no iresoudre an'io problème io. Efa manana ny olany koa nge ny firenena matanjaka amin'izao fotoana izao, ka fitsapananao koa io hoe avelany eo aloha anareo mifamono eo, avelany eo aloha zany hoe inona zany no adinao zany amin'io zavatra miseho eo io, fa ny fantany de ny hoe misy zany tsolorany vola bebe zany andeha iresoudre an'ilay problema amin'ny alalan'ny hoe fividividianana an'ilay vahoaka zany mba hametrahana azy eo amin'ny toerany. Fa ny firenena matanjaka de ny avantageny ihany ny fantany, ny tombontsoany ihany ny fantany nge amin'izao zavatra rehetrarehetra zao. Inona moa ny ivakiny ado na mihinan-kanina ianao na tsy mihinan-kanina, na miady an-trano na tsy miady an-trano, na mitafy ny vahoaka na tsy mitafy, na voatsabo tsara ny vahoaka, na mianatra ny olona rehetrarehetra, tsisy andrareny an'izany ange. Fa ny fantany de hoe inona ny tombontsoany azony ao amin'ny firenena iray, ka anjarantsika malagasy zany ny mitady ny vahaolana amin'izay hoe apety antsika izay, satria mbola